araka ny fotoanany fanomezana omaly tompoko lasitoko vavy tafaraketindray tsika amin'ity androandroany ity dia atolotra ny araba mba ampirarintso raha tratrany ampisakafony ianao dia mirary anao azo tomany izay ary manasanao ihany koa nefa anaraka ny fampalalamba vao hatramin'ny farany saika anazahoana ny avokoa ny vaovao na io ara-politika na ny ara-toekarena indrindrindrindra moa zany ny sehatra sosialy izay azo ambara tokoa fa dia latsaka katerena amin'izao fotoana izao ny sosialim-bahoaka ny tontolon'ny fanatanjahantena sy ny fahasalamana ihany koa dia zana ny hitondra izany amintsika amin'ity takariva ity nanao tapitry ny asa vita tamin'ny taona lasa ny taona 7 ny Bromalio tena mikarakara ny fifidianana voamarika tao anatin'izany fandroany 20 isanjaton'ny asa sy ny vina izay napetraka tamin'izany no tratra ary olana ho an'ity ratsamangaka ity ny tsy fampin'ny vola entina miasa ho azy ireo raha toka Rentana Amerikana voakany ao nevo voamiramala tena mikarakara ny fividianana dia indroany 20 isanjato ny vina napetraka ny tratra tamin'ity taona lasa teo androany nanao ny tatitra ny zavabita nandritra ny taona 7 ty voamiera mikarakara ny fividianana ity nizotratsaka ny sandavany ny asa rehetra natao na dia teo aza ny olana hita teo amin'ny fanatanterahana zany hoy Andry Matoerina Kotomanana filohan'ny seny anisan'ny olana nylazan'ity filohan'ity voamiera ity androany ny eo amin'ny lafiny arabola ao anatin'ny loi de finance iny a volam-panjakana mazava ny zavatra iny zany ny karazany anankiray dia leo anatiny le hoe projet SACEM système na basket foot le izy dia mandasa vola ao anatin'izay le arona zay daholo zany ny mpamatsy vola rehetra karaha 12 millions de dollars le zavatra ny fanarahana maherikely hatreto 5 millions de dollars 900 000 angamba no tafiditra fa le izy kosa nefany ny circonstance atténuante zany dia ny hoe any amin'ny 2019 zay voatapitra le projet SACEM zany hoe tsy lanina amin'ity 2018 ity daholo le vola zany tanjona ho an'ity taon'ity kosa nisy ny fividianana madio sekeny rehetra ary indrindra ao anaty fitonina efa mizotra amin'izany ankehitriny reo asa rehetra sariny seny hoy ny filohany androany miantso fiara-miasa sy fandraisana raikitry ny akolafo rehetra mba hisian'izay fitonina izay ny filohany voamiramalo tena misahana ny fividianana androany